Professionnels du bâtiment ou particuliers, pour vos articles de bricolage et de construction, choisissez Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. La 4G by Telma vous présente Ny vaovao. Pour votre sécurité et votre confort, de nouveaux services, de nouvelles couleurs, de nouvelles stations. Jovena, source d'énergie. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Ny fampalalam-baovao ho arahinao miaraka amin'ny Lavage Keri ho finaritra ny tontolo andronao. Lasso. XXL. Manolotra anao ny vaovao. Mampatanjaka vokarin'ny orinasa Star. Blue Line TV safidy tsara indrindra. Manolotra anao. Ny fampalalam-baovao. VTI. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Efa miroso amin'ny fanamboaran-dalana ny amin'ny commune Ambatomanoana Anjozorobe ho ny ben'ny tanàna sy ny solitenan'ny mponina avy any an-toerana izay fampanantenana nomeny filoham-pirenena. Midika izany fa tsy hisy intsony tany alavitra andrina amin'ny ity fitondrana manaraka ity. Teboka maro no mila fanavaozana izay vao afaka mampiroborobo ny tontolon'ny fandrarana eto Madagasikara isika raha ny fanenkevitra ireo misehatra amin'izany. Izany ihany koa no isan'ny laharam-pamiaina amin'ity fitondrana ity. Raha mpitsy no vinavinaina azo anarana amin'ny marivo-toza azy ilay tangoron-drahona tany amin'ny faritra avaratry ny Madagasikara. Hatreto, mbola mitohy ny voka-dratsy nateraka izany indrindra ny amin'ny faritra avaratry ny nosy. Tsy ampy herintaona izao nanamboarana ny lalana eo anelanelany arrêt 36 Vatobe etsy 67 hectara saingy potika tanteraka izany ankehitriny ary mampitaraina ny vahoaka. Maro ihany koa no miverin-dalana avao mahatazana ny lavaka be. Maresaka iraisam-pirenena mbola mitoy ny fitsikerana amin'ny voka-pividianana ofisialy nataon'ny fianakaviam-ben'ny fiangonana katolika ao Congo. Novaona amin'ny fampanantenana ihany koa ny fomba fitantarana ny firenena ataon'ny filoha vaovao Félix Tshisekedi raha ny fanazavana azo. Finaritra tompoko lasy sy tompoko vafotoana ny vaovao eto amin'ny koltivika amin'Azanahary anaraka izany hatramin'ny farany. Ny anombotsika ny vaovao dia nivoatra nandritra ny lahateny filoha Andrajoelina tamin'ny fianianana izay nataony ady amin'ny kolikoly sy ny fanaramaso ny volam-panjakana. Ny fiarametan'ny tsirairay miainga avy any amin'ny mpitondra ny antokaray lehibe amin'izany raha ny fanadina natao. Ore Flora. Firenena fa 550 amin'ireo firenena 20 i Madagasikara amin'ny ady amin'ny kolikoly. Isa 420 amin'ny 100 no azon'i Madagasikara amin'ny tsy fisian'ny kolikoly araka ny tatitra navoaka ny Transparency International Initiative Madagasikara farany teo. Ny votra nandritra ny lahateny nataon'ny filoha Andrajoelina tamin'ny fianianany. Nataony tamin'ny asabotsy 17 janoary lasa teo manoloana ny ady amin'ny kolikoly indrindra fa ny tsy anekena intsony ny tsy maty manoto eto amin'ny tany ny Repoblika ny Madagasikara. Tsy azo lefehana ny fanodinana volam-panjakana ka hoetra amboezana misary ho an'izay kaka nanao sy anao an'izany. Tsisy olona ho ambony lalàna intsony eto Madagasikara. Na iza ho avetintsika ny azy ny tena tany-tandalàna. Ho ataoko laharam-pamiaina ny ady amin'ny kolikoly. Takiky misy ny fisarana marina sy ny tanila atokisan'ny vahoaka ary tsekeko ny fisavana amin'ny raharam-pisarana. Tsy vitan'ny filoha samirery ny ady amin'ny kolikoly fa ilaina ny fiaramentany ny vahoaka sy ny mpitondra tsirairay avy. Ilaina ihany koa ny fanaramaso miainga eny fotony. Misy le fiteny hoe tsy maty manota tsy maty manota. Zany hoe misy olona zany tsy voafehy lalàna zany, zay ny tena tokony izy.
ka raha ohatra ka tanitany-dalàna dia tokony voafehy lalàna daholo tsy rairay na izy izy dia mety zay ary zay koa dia miady an'izay be dehibe antsika miady an'izy io fa tsy mahanahery amin'izay sasany dia matory fanjakana foibe zany manao an'izay taoko fa mety hoety amintsika amin'izay ngambany izy ary io fanety be mahatonga ny firenentsika ahantra tsy tonga any amin'ny kitapom-bolam-panjakana ny tokony ho any amin'ny fanjakana tsy afaka namoatra lalina atsika nety Madagasikara dia tsy misy ny matetika adinontsika le fisafon-draharaha zany hoe inspection izany raha misy périodika io dia foana tsikelikely ny kolokolo netsika ne zavatra lefantsika any dia tsisy fanaraha maso mihitsiny dia any iny dia any raha misy zay fisafon-draharaha matetika zay tsy ho misy io mena tsikelikely dia farany foana nambarany teo anivony Transparency International Initiative Madagasikara fa ilaina amin'izay fiadinan'ny kolikoly izay ny anomezana famatsim-bola sy fanampiana ara-pitaovana ny rafitra misana ny ady amin'ny kolikoly. Ilaina ihany koa ny fanamafisany ny fangararana momba ny vaovao amin'ny raharaha-panjakana. Hatreto mijanona ho fantanenana mipetraka ny fandaminana sy ny fomba fiasa eo amin'ny Bianco sy ny PAC na ny pôle anti-corruption ary ny Samifinina. I Madagasikara nefa miaratsy toerana trano manoloana ny ady atao amin'ny kolikoly ary mijanona ho tsy misy tohiny avokoa ireo fanadidina momba ny raharaha-goavana eto amin'ny firenena. Tontolon'ny politika dia raha ny loharanom-baovao azo dia raha mpitso no fantatra ireo ministra andrafitra ny gouvernementa vaovao izay tarihan'ny premier ministre Tsay Christian mbola tsy fantatra anefa ny ora anatanterahana izany eny iavolo eny fa efa moroso amin'ny fanamboaran-dalana izay fampanantenana nomen'ny filofony ao amin'ny commune Ambatomanoana Anjozorobe ho ny ben'ny tanàna sy ny solotenan'ny mponina avy any an-toerana Gaëtan Ondretsilavo. Efa miroso amin'ny fanamboaran-dalana sy ny fametrahana jiro anazavan'ny tanàna ny ao amin'ny commune Ambatomanoana Anjozorobe ankehitriny. Fampanantenana nomeny filoham-pirenena tamin'ny fotoanan'ny fampelezan-kevitra. Midika izany fa manana fahavononana hamahany olana ary hampandrosan'ny Madagasikara ny filoha raha ny fanazavan'ny mponina avy any an-toerana. Nahatsapanay fa tena manana ny fahavononana tokoa izy raha ny anavitra ity firenentsika ity satria tao anatin'ny 10 minitra monja no nanomeza mitoky anay ny amin'ny famitana ny jiro ao an-tampon-tanàna Ambatomanoana izay hiteraka fivoarana lehibe iforonana orinasa maro ary indrindra koa ny fanohizana ny lalana izay fahatomboka ankehitriny. Voaresaka tamin'ny fotoana izay niaonana tamin'ny filoha tany Ambatomanoana koa nanomeza mitoky ny amin'ny amahana ny fandriampahalemana amin'ny faritra Mehanatoereny. Efa naseho ho hitan'ny be sy ny maro teny Mahamasina ireo fiara mifony vy hoentina miady amin'ny tsy fandriampahalemana ary tsy ho diso anjara amin'izany ny faritra tsirairay avy manerana ny nosy. Ho mora kokoa ny fanatanterahana izany manoloana ny fikasana filoham-pirenena ametraka gouvernoura ho an'ny faritra 13. Vahaolana lehibe ahafana mampandrosa ny Madagasikara ihany koa izany hoy ny ben'ny tanàna avy ao Mahajanga. Ka zay nga mahitako hoe tena vahaolana ngeza be mihitsy raha tsy jery fotsiny tsika zao ohatra ny any zareo Amerikana ohatra ka misy ny État fédéré mety saika aka sarisary ohatra zay ilay izy tsapany satria ngeza be ny territoire ary tsy mangeza be ny territoire amin'ny Madagasikara fotsiny mahatonga azy mety nandray an'izay fanapa-kevitra zay fa hoe noho ny fotoana maika mila hanenjehana ny fampandrosoana ny malagasy hanenjehana ny fantarahantsika amin'izany lafy fampandrosoana zay mampalahelo azy dia zay hoe Madagasikara manan-karena fa ny gasy ny mahatra zay ny tena mampalahelo ary paradoxe ho an'ny Madagasikara izay zavatra ka raha ohatra ka mbola ho concentrena aty andrenivohitra foana ny fahefana rehetrarehetra mbola resaka fitsanjaram-pahefana metsara velatsiny fahitako azy. Samy mahatsapa araka izany ny rehetra fa tsy ho tany lavitra indrindra intsony amin'ity fitondrana manaraka ity ka tsy ho diso anjara amin'ny fampandrosoana avy amin'ny UEM. Fa tonga ny tsidika sy namangy ny filoham-pirenena Andrajoelina teny Iavolo ny nonce apostolika eto Madagasikara i Monseigneur Paolo Rocco Gutiriri sy ireo délégationna miaraka tamin'ny fiangonana katolika moa izay manerana ny nosy ary misehatra amin'ny lafin-javatra maro toy ny fampianarana, fanabeazana, ny fahasalamana sy asasoa sy ny maro hafa. Fa eo amin'ny tontolon'ny toe-karena kosa indray dia teboka maro no mila fanavaozana izay vao afaka mampiroborobo ny tontolon'ny fandrahana eto Madagasikara isika raha ny fanenkevitra ireo misehatra amin'izay. Izay moa isan'ny lahara-pahamiana ihany koa amin'ity fitondrana ity. Miantarandriana.
Nanamafy ny filoham-pirenena nandritry ny kabarina taony ny 7 ny volana janoary teo fa isan'ny atao laharam-pameana ny fampiroboroboana ny fandrarana eto Madagasikara. Teboka maro no tokony hojerena ahafana mahatratra io tanjona io, hoy ny mpiantsehatra miatomboka amin'ny vahaolana foiezaka izany. Koa zany amin'ny resaka hetra, satria indraindray somary avo ny hetra takiana aty amin'ny orinasa formel indrindrandrindra ary ny secteur informel dia tena mbola betsaka mihitsy eto Madagasikara ary atapitrisa mihitsy ny mpiasa no anatin'ny sehatra informel io dia ahoana ny fomba nampidirana anatin'izay formel zay mba hampitombo misy koa ny tatoaketra alain'ny fanjakana aty amin'ny secteur privé. Eo koa zany ny accès au crédit satria betsaka ny tia-andrarà manana projet tsara fa tsy ampy ny enti-manana entin'andrarana dia tsara raha ohatra ny amorainany ny fomba ahafana mindram-bola na amin'ny banque na microfinance mba ahafana nandrarà. Eo koa zany ny vola malagasy ny ariary, ataoko hoe tsy stable ny ariary na izy midangana be izy indrindrandrindra dia rehefa midangana izy dia midina zany fa efa mividy tamintsika nefa raha ohatra ny hoe midina be koa izy rehefa avy eo dia aty amin'ny exportateur andrainy no ataoko hoe lésé fa tsara jerena hoe ahoana ny fomba hitazomana zany ny stabilité ny ariary ary farany zany tsara etreretina koa zany ankoatran'izay ny fanaovana ny formation indrindrandrindra ny fampahafantarana indrindrandrindra koa ny Madagasikara amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Mifampiankina amin'ny sosialy, famarinan'ny toerana ara-politika sy ny maro hafa ny fampivoarana ny tontolon'ny fandrarana raha ny fanazavana trany. Raha malala aloha fepetra tsy maintsy ho tanterahana resona avy hatrany dia ny fametrahana ny fandriampahalemana na tanàna io na ambanivohitra satria koa amin'ilay hoe fepetra maika tsy maintsy atrehana dia ny fanafoanana mihitsy le hoe ady masy dia hoe efa manao fa hoe fanafoanana ny kolikoly satria manimba ary fanetry be ny firenena io indrindra amin'ny fandrarahana mihitsy fanatsarana ary fanamorana ny fahafahan'ny rehetra mahazo herinaratra. Ny angovo sy ny herinaratra zany ny voalohany ao anatin'izy io kanefa ihany koa raha miresaka fandrarahana dia eo ihany koa fotodrafitrasa no mazava be iny ao anatin'ny UM. Raha ireo no isan'ny tokony ho tanterana anatin'ny fotoana fohy, maro ihany koa no fepetra tokony ho raisina anatin'ny fotoana antonony. Amin'ny tempoka aingana dia tsara marina fa tokony atao ny fanjakana loharahana ny industrie amin'ny fahampampantsona eto Madagasikara satria izahay mpandrarà amin'ny industrie indrindrandrindra dia milo fa hampandroso ny firenentsika. Ny famoana ny dito mpanjakana nametrana ny lalàna ny loi de développement des industries à Madagasikara satria le décret d'application zao mbola tsy nivoaka ary andrasanay indrindrandrindra io zavatra io. Faharoa manaraka an'izany ny fametrahana paikady mazava entina edina amin'ity resaka hoe concurrence déloyale io zavatra resanay matetitetika izy io ary mino zay fa andre fepetra ny fanjakana tonga ankehitriny. Zavatra ray tokony hamarina eo amin'ny lafiny hoe toe-karena dia hoe ny fifandraisana ny agriculture sy ny industrie ary io zavatra io mivaly izy ohatra ny vary sy ny rano ary tokony hampiroboroana koa izy io satria ireo zany no ankora no transformena amin'ny toe-karena dia amin'izay no mpampiroboroana industrie. Tafiditra anatin'ireo velirano ataon'ny filoham-pirenena tamin'ny vahoaka malagasy sy ny viana UM ny fampivoarana ny indostria sy ny sehatra ny fandrarana eto Madagasikara. Tanjona mandritra ity fitondrana ity araka izany ny hanatsarana ny toeran'i Madagasikara amin'izay sehatra izay. Fa tontolon'ny tsy fandriam-pahalemana kosa indray dia niakatra 12 ireo mpitandro ny filaminana lavon'ny dahalo tamin'ny taona 20 sy 20 lasa teo raha nitatitra teo anivon'ny gendarmerie pirenena. Niakatra ihany koa ny kalitaon'ny fitaovana ampiasain'ireo jolahy raha nitatitra hatrany mampiona rakodarsa. Efa saika hitovy lenta ankehitriny ny fitaovana ampiasain'ny dahalo manao ny asa ratsiny sy ny mpitandro ny filaminana. Mihamafy ny fifandonana vokatra izany ary mihamahery setra ny jiolahy.
antony mampiakatra trany ny tany lavo ampiadiana tamin'ny taona 2024 iny, na ho an'ny dahalo izany, na ho an'ny mpitandro ny filaminana, na ho an'ireo fokon'olona manampy amin'ny fanenjena ireo dahalo. Tafakatra 720 ireo zandary lavo amperinasa ka ny 40 amin'ireo maty tamin'ny fifandonana tamin'ny dahalo. Ny fanamafisana ny ara-pitaovana trano hoy ny tompon'andraikitra iray no vahaolana hiadiana amin'izany. Vahaolana izay efa tafiditra ao anatin'ny lahara-pahamehana amin'ireo oviana izay natolo ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Mitohy izany ireny fampitaovana ireny ary itohy ihany koa ny fampiofanana. Fampiofanana dia indrindra moa zany amintsika miteny zao efa misy sady ny santionana, santalam-pavarana tamin'ny fitaovana izay nieritreretina fa aomby koa ary hitondra vokany lehibe sy hitondra ny ataontsika hoe hitondra zany fanampiana lehibe eo anivon'ny mpitandro ny filaminana indrindra gendarmerie-pirenena moa tsy ambakan'izany amin'ny avy any amin'ny fitondram-panjakana isan'efa naseho teny amin'ny mamasina izany tamin'ny fanehoana an'ireo fitaovanareo izay efa tonga. Tsy niova fa saika ireo faritra lohany amin'ny tsy fandriam-pahalemana ihany no mbola toerana mena hatramin'izao, toa ny faritra Melaky, Betsiboka, Bongolava, Amoronomania, Hotomatsiatra, Menabe. Ireo toerana ireo izay mafana amin'ny asan-dahalo hatramin'izay. Mijanona ao anatin'ny sehatra ny tsy fandriam-pahalemana izay hany isika tonga eto amin'ny plateau-ny cultivé amin'ny ity alina ity mampiona rakotorson izay anazava masimisy kokoa mahakasika izay tsy fandriam-pahalemana izay miarabanao tonga soa eto amin'ny plateau ny kolo araky ny hitantsika tamin'ny fanadadiana teo niakatra ny mpitandro filaminana izay namony any tamin'ny taona 2024 izay tiky izany fa mirongatra tokoa ny tsy fandriam-pahalemana. Ao anatin'izay tsy fandriam-pahalemana izay mahakasika ny kidinapina na ny fakana-keriny izay nisy tranga moa farany teo tany Dego ahoana mahakasika izay. Miaraba anao David Anlalaina, miaraba ihany koa ny mpanaraka ny Kolo TV amin'izao ariva izao. Marina tokoa ny voalazanao teo David Anlalaina fa tena nisan'ny trangana tsy fandriam-pahalemana nirongatra tamin'ny taona 2024 iny ny resaka fakana-keriny na ny kidnapina izay. Nisan'ny tranga farany niseho nalaza ihany koa ny tany Atsiranana iny efa herinandro mahery teo eo izay. Raha ny vaovao farany avy teo anivo ny serasera ny gendarmerie-pirenena izay azonay moa dia efa vototra somatsara tsy nandoavam-bola iny teratany vahiny izay lasibatra tao anatiny iny fakana-keriny tamin'iny tany Atsiranana teo izay. Araky ny tatitra trano moa dia amin'izao fotoana izao dia efa hita ilay teratany vahiny izay lasibatra tamin'iny fakana-keriny iny fa mbola tsy hita kosa ireo atidomikotrika niny raharaha fakana-keriny tany Atsiranana iny. Hijanona trany amin'izay resaka fakana-keriny izay tsika David Lalaina nome anireto taremarika izay hitantsika amin'ny tableau ireto mandidina n'izay resaka fakana-keriny izay ny taona 2024 dia nahitana tranga miisa 1.5 araky ny hitantsika izao izay fakana-keriny izay teto Madagasikara ary mbola nijanona teo amin'ny 1.5 hatrany izany ny taona 2024 raha toka niakatra 1.30 izany tranga izany ny taona 2024 araky nefa nitenentsika teo dia nirongatra be izany tamin'iny taona lasa teo iny izay ny vahiny sy ny malagasy moa izay samy lasibatra tao anatiny izany fakana-keriny izany avokoa. Manoloana ireo asa nataony mpitandro ny filaminana moa dia betsaka ireo avoasarinitra olona avoasarinitra tao anatiny izay fakana-keriny izay dia nasamborana olona 420 moa ny taona 2024 olona valo kosa ny taona 2024 raha toka 40 izany ny taona 2024 lasa teo iny. Ao anatin'izay tsy fandriam-pahalemana izay kosa ao anatin'izay ihany isika ahoana ny mahakasika ny vonon'olona sy ny alatromby sy ny maro hafa. Izay indrindra no andeha iresantsika amin'izao fotoana izao David Anlalaina ao anatin'ity fampahafantarana manaraka ity indray amin'ireto taremarika ireto. Resantsika ao anatin'izany indrindra ny resaka criminalité na ny von'olona ao anatin'izany ihany koa ny halatra bevava, eo ihany koa ny vol de bœuf na ny alatromby izany, eo ihany koa ny acte de banditisme na ny fandrobana na fandrobana olona izany na fandrobana tranombarotra dia tafiditra ao anatin'izay acte de banditisme izay avokoa. Hojerentsika
manokana ao anatin'izany a ny resaka criminalité na ny von'olona na ihany koa ny halatra bevava. Ny taona 2024 izany criminalité izany a dia nahitana tranga mahery ny 8,4 alina teo eo. Niakatra ho 2,3 alina izany ny taona 2024 ary mbola niakatra hatrany hatrany amin'ny 2,3 alina izany ny taona 2024 izany hoe nahita-piakarana ny rongatra tokoa izany trangana criminalité na ny von'olona izany tamin'izay 3 taona ny sesy izay David Lalaina. Eo amin'ny resaka halatr'omby indray kosa teto Madagasikara dia nahita-pienana kely tamin'iny taona 2024 iny raha oharina tamin'ireo taona roa nifanesy ireo izany hoe ny taona 2024 sy ny taona 2024 izany izany hoe ny taona 2024 dia teo amin'ny manodidina ny 2 arivo teo eo ny trangana halatr'omby izay ny taona 2024 kosa indray dia teo amin'ny 504 arivo teo raha toka ny 904 arivo teo izany ny taona 2024 arivo araka izao taremarika hitantsika izao hatrany. Ny resaka acte de banditisme kosa indray na ny fandrombahana toeram-ponenana izany na ny tranombarotra araka ny fanazavaiko teo dia nahita-piakarana ambony dia ambony ihany koa araka izao taremarika izao hatrany ny taona 2024 arivo dia nahitana tranga 427 izany ny taona 2024 arivo kosa indray dia niakatra kely sy teo amin'ny 700 teo izany tranga izany raha toka niakatra tany amin'ny 800 mahery tany izany ny taona 2024 arivo. Ahoana kosa ary mahakasika ny hoe fanondrana tsy ara-dalàna satria izay tafiditra ao anatin'ny tsy fandriam-pahalemana. Ny fanondranana tsy ara-dalàna tokoa nisan'ny resantsika atao anatin'izao resaka tsy fandriam-pahalemana teto Madagasikara tao anatin'izay 3 taona ny fandimby izao araka izao sary aseho amintsika izao dia tao anatin'izany ny resaka fanondranana rongony ny trafic faune na ny fanondranana n'ireo biby sarobidy toy ny sokatra ny gidro izay hita eto Madagasikara tsy fahita firy any ivelany. Teo ihany koa ny trafikana flore izay matetika misy moa ny trangana fanondranana azo sarobidy toy ny andramena teto Madagasikara. Raha izao taremarika hitantsika amin'ny sary izao dia nahita-pienana ny tranga ny fanondranana tsy ara-dalàna eo amin'ny resaka rongony izany hoe ny taona 2024 arivo dia teo amin'ny manodidina ny 100 teo ny tranga nisy raha toka niakatra ho 470 izany ny taona 2024 arivo nahita-pienana 720 kosa izany ny taona 2024 arivo. Eo amin'izay fanondranana tsy ara-dalàna izay hatrany ivadika eo amin'ny resaka faune kosa antsika na ny fanondranana n'ireo biby sarobidy izay tsy fahita firy any ivelana tsisy afa-tsy eto Madagasikara toy ny sokatra moa izany sy ny reny agidro reny izay tena nisan'ny biby sarobidy eto Madagasikara tokoa. Nahita-pienana ihany koa ny fanondranana azy reny David Lalaina teto Madagasikara tao anatin'iny taona 2024 arivo iny. Ohatra amin'izany moa ny sokatra sy ny gidro araka ny efa nitenenitsika teo ny taona 2024 arivo dia avaly ny tranga nisy araka ny loharanom-baovao teny anivon'ny zandarmeriam-pirenena hatrany marina hatrany ny 9 izany tranga izany ny taona 2024 arivo raha toa ka niakatra ho 13 izany ny taona 2024 arivo izany hoe raha oharina amin'ireo taona maro nifanesy zany dia tsy dia manahoana loatra izay firongatra izay tranga izay teto Madagasikara. Izay ny mahakasika an'izay fa ahoana kosa ny fitsaram-bahoaka satria ireny tafiditra anatin'ny tsy fandriam-pahalemana. Ny resaka n'izay tsy fitsaram-bahoaka izay ianao David Lalaina fa ho resantsika voalohany aloha mialohany ampidirantsika n'izay resaka fitsaram-bahoaka izay ny resaka halatra lavanila any amin'ny faritra avaratry ny nosy rehefa antsika dia hiditra amin'izay resaka fitsaram-bahoaka izay hatrany. Anisany nafampana ny resaka halatra lavanila teto Madagasikara tamin'iny taona 2024 arivo izay nisan'ny tena mampikaikaiky ny faritra avaratry ny nosy tokoa izany satria dia
taonina 40 sy 2 dia mandidina ny 10 teo ny trangana fangalarana n'izay vanila izay. Ny taona 17 sy 2 kosa dia niena ho 700 teo eo izany David Lalaina raha toa ka nahita ampiakarana hatrany amin'ny 10 izany ny taona 17 sy 2. Marina trano moa fa izay halatra vanila izay dia tsy mifidy ankehitriny fa na halatra vanila tanora izany zany hoe ilay mbola eny fotony reny na efa voakarakara zany hoe efa vonona no vonona ho alefa ho ahondrany ao avy any ivelany izany. Ny toerana tena lasibatra ao anatin'izany halatra vanila izany raha ny eto Madagasikara dia ny any Analanjorofo sy ny faritra Sava izay. Izay ny amin'ny resaka halatra vanila iny fa iverenantsika izay resaka fitsaram-bahoaka izay nampidiriny David Lalaina teo izay misy tokoa ny fienana teo amin'izay trangana fitsaram-bahoaka izay teto Madagasikara raha izao sary aseho antsika izao dia tena hoe niena tokoa izany tamin'ity taona 17 sy 2 ity raha noharina tamin'ny taona 17 sy 2 teo iny. Izany hoe ny taona 40 sy 2 dia 740 ny trangana fitsaram-bahoaka nisy teto Madagasikara. Niakatra ho 480 izany tranga izany ny taona 17 sy 2 ary nahita mpienana 830 izany ny taona 17 sy 2 izany hoe teo amin'ny 50 isanjato be izao ny tany fienana izay resaka fitsaram-bahoaka izao. Ankasitrana ianao nameo izay fanazavana mahakasika ny tsy fandriam-pahalemana izay. Ankasitrana David Lalaina, ankasitrana ihany koa ny mpanaraka ny fotoan'ny fampalalambavao ny Kolo TV amin'ny ity hariva ity veloma toboka. Fa tonga eto amin'ny fotoanany dokavarotra isika ao anatin'ny tapany faharoa ny vaovao ny atantsika ny toy ny mahakasika ny fiotsahan-tany teny tsy mianjafy eo ihany koa ny vinavina mahakasika ny andro ratsy eto Madagasikara rehefa avy eo. Et maintenant avec Mvoul, gagne 3 fois plus d'internet. À l'achat d'un tel manette One Month 2 Go via Mvoul, gagne 6 Go de data en tout. Telma, ça fit que numéro 1 Malagasy. La route ne sera plus jamais la même avec Jovena. Vivez de nouvelles expériences. Faites confiance à la qualité de nos carburants premium et à la sécurité de nos cartes de paiement Énergie Plus. Profitez de nos grands espaces de stationnement et de tous les services dont vous auriez besoin. Venez découvrir nos nouvelles boutiques. Faites-vous plaisir avec une pause bien méritée dans nos points chauds. Pour votre sécurité et votre confort, de nouveaux services, de nouvelles couleurs, de nouvelles stations. Jovena, source d'énergie. Professionnels du bâtiment ou particulier, pour vos articles de bricolage et de construction, choisissez Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. VTI, une société de conception, de fabrication, d'installation de portes et fenêtres en aluminium, volets roulants, rideaux métalliques, vérandas, ainsi que vente de vitres et tôles, vous propose la gamme de produits adaptés à votre projet et budget. Et rendez-vous chez VTI à environ 150 mètres de Galanat à la Tamate. VTI, prêt à vous servir. Misava vaovao-ndray ao anatin'ireo lavashkiri ankafizinao. Ny lavashkiri vaovao izay efa be calcium azy vitamine amin'izao fotoana izao dia mbola miampy fer indray. Ilain'ny ankizy amin'ny fampiasana vatana sy saina eny fa na ny lehibe ihany koa ary. Matsiro sy mampazoto homana foana mba ho fafinaretana mpianakavy. Lavashkiri ho finaritra ny tontolo andronao. Miverina eto amin'ny fampalalam-baovao isika fa olona telo no mbola karohana fatratra eny tsy mialonjafy raha ny ango-baovao
voaray farany efa nisy fahitana ny singy amin'ny vatany iray amin'ireo olona telo ireo ny maraina teo ao Reflo reo. Fatty mahasatrana le fikaroana zany raha tany fotsiny manko zany dia nahirika dia misy an'ity bambobe dia misy ain'le vato zany tena izana fikaroana. Ankoatra ny fahitana ilay vata mangatsiaka, anankizy vavy iray omaly hariva nandritra ny asa fikaroana, nandritra ny asa fikaroana, nataon'ireo sampana mpamonjy eny tsy mialon-jafy. Efa nisy ihany koa ny fahitana marika ny toerana misy ny iray amin'ireo telo izay mbola karoana fantatra androany. Manano sarotra nefa ny fanaovana ny asa eny an-toerana. Ny victime fahitantsika zany zao dia 5 dia ny telo tamin'ireo velona dia ny 3 maty daholo. Dia ny recherche farany atao zany zao dia misy anankitelo efa définitif zany zay fa anankitelo sisa no karoana. Androany zany aty amin'izao itenena zao dia fa misy anankiray efa hita ny efa localisé zany ny toerana misy azy satria efa hita ny tanany saingy mbola ao anatin'izao tany avo be eo amin'ny 4 mètres zao ny épaisseurany dia mbola any amin'ny raha metatra sasany any hoany zao nahitana an'ilay tanany zay dia mbola ahotsaka daholo zany ahotsaka tsikelikely hitantsika eo io dia zay zany no androany. Ankoatra ny fitadiavana ireo razana, ilaina ihany koa ny fandraisana fepetra haingana maloana ireo ranotany sy ny vatobe amin'ity toerana ity. Rehefa vita zany ny fikaroana ny razana dia misy élément ndray zany anala ny ranotany iray manontolo dia efa misy entité mihitsy zany ao amin'ny commune urbaine Antananarivo mikarakara zay fanalana ny anontany sy danger manodididina ny toerana ny anjeran'ny trano anankiefatra. Izy koa zany fa élément nay zany mikarakara no analana ny saingy tsy afaka mihetsika mihitsy ireo élément ireo raha tsy vita mihitsy zany le fikaroana io satria mitery le titera-doza le filatsahan'le vato avy any ambony satria misy vato mbola miantona eo amin'ny toerana le lan'le tany sy le hazo io zany misy vato anankiray ngezangeza zany eo ambony mbola mipetraka fotsiny. Izy aloha amin'izao fotoana zao tsara apetraka be le dala fa tsy maintsy tokony masorona ihany na izany zany. Tokony mailo hatrany ny tsirairay indrindra fa ireo izay amin'ny toerana avo sy mety ampidi-doza ao anatin'izao vanim-potoam-pahavaratra izao. Ankoatr'izay, ilaina ihany koa ny fanana fitaovana ary fomba sy manaraka ny toetrandro manoloana ny trangan-javatra tahaka izao. Manoloana ireo tranga ireo naneo ny fiara-miory sy ny rary fiononana feno ho an'ny fianakaviana Manamanjo sy nankahiry azy ireo ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina araky ny fanambarana navoaka ny serasera ny fiadidiana ny Repoblika androany. Fa raha ampitso no vinavinaina azo anarana amin'ny maharivo-doza azy ilay tangoron-drahona tany amin'ny faritra avaratry Madagasikara hatreto. Mbola mitaony toy ny voka-dratsy nateraka izany indrindra any amin'ny faritra avaratry ny Nosy Michela Ronaldo. Mitoy ny voka-dratsy ateraky ny tangoron-drahona tany amin'ny faritra avaratry Madagasikara raha nitatitra azo hatreto Anmorondava saika simba avokoa ireo trano manamorona ny ranomasina noho ny fiakaran'ny rano. Tapaka kosa ireo lalana mampitoy any Ambanja, Antsiranana ary Vohemara. Voatana ihany koa ny filazana menana ny loza manambina ny amin'ny distrika ny Besalampy, Maintirano, Antsalova, Belotsiribihina, Morondava sy Manja. Androany tokony ho tamin'ny 12 atoandro nanaovana ny fanadiadiana tsy mbola nahafeno ny fepetra maharivo-doza azy ilay tangoron-drahona raha ny fanazavana azo teny amin'ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro. Raha mahakasika ny tangoron-drahona moa zany dia hitantsika ireto izy reto zao le ato amin'ny lakan-drano Mozambika ireto amin'izao fotoana izao zany dia mbola tsy mahafeno fepetra amezana azy ho rivo-doza izy amin'ny ankapobeny fa mbola ho ara-maso amin'ny ankapobeny andrasana ny 420 ora ho avy zany isin'izay fafenoany ny fepetra izay na izany na tsy izany aza dia efa mahazo ny filazana miloko maitso ho an'ny rivo-doza ity faritra ny atsimo andrefana ity. Ny ato moa zany tsotra ihany fa efa somary misy rivotra matanjatanjaka ihany ho an'ny mpiandrika aty amin'ity faritra ity sy ny faritra ny atitany na atsimo andrefana. Hatreto tsisy fiatraikany eto ampovoantany ny fivadian'ilay andro ratsy ho rivo-doza, mbola tsy mihoatra ny 80 kilometatra isan'ora raha teo ny rivotra entiny. Tsisy io zany ny fiatraikany ho an'Antananarivo fara-misy zany fananantsika filazana maitso fa tsisy moa zany izy loatra. Le hoe tsy hanomezana azy ianarana aloha zany mbola tsy ny inona ny ilazantsika zany mbola tsy mahatratra eo amin'ny 80 kilometatra na mihoatra eo zany ilay rivotra miaraka aminy fa rehefa mahatratra an'izay izy mihoatra 80 kilometatra miakatra makany
dia tonga dia omena anarana amin'izay mbola eo amin'ny 20 kilometatra isan'ora na 5 kilometatra isan'ora zany Arak'izany, raha toa ka mivadika ho rivo-doza ihany ilay andro ratsy dia hitondra ny anarana hoe Eketsanga, anarana izay nomeny Lesotho. Isan'ny vaovao misongadina ihany koa dia tsy ampy herintaona izao no nanamboarana ny lalana eo amin'ny elanelany Are 36 Vatobe etsy 67 hectara 5 potika tanteraka izany ankehitriny ary mampitaraina ny vahoaka. Maro ihany koa no miverina an-dalana vao mahatazana ny lavaka lehibe Fezora Valy. Tsy ny lalana mampitohy an'Ambilobe vao himarana any Maroantsetra akory ity hita amin'ny sary ity fa lalana ao amin'ny boriboritany voalohany etsy amin'ny 17 hektara. Tsy mitsaha-mitombo sy mihitatra ny lavaka hita eo an-toerana na nisy aza ny fanampenana nataon'ny olon-tsotra. Tahaka izao ny hita teny an-toerana ny 4 janoary lasa teo, 20 janoary kosa tahaka izao ny zava-misy. Lalana fiasanay matetika izy ity, fambalovana matetika lalina be mihitsy ilay lavaka izy. Ny atahorana lalina be ilay izy dia raha miantona eo ilay tomobile dia ilaina atosika vao afaka ao ohatran'izany. Manimba tomobile be io, manimba tomobile raha mitesy indray ny train avance ihany iny tena asiana amortisseur ny train avant. Tokony ho tapahana zany ilay lalana dia amboarina raha izao ihany. Tsy maintsy amboarina fa tsisy hevitra ka lalana miasa be io lalana eo. Na ny parking-na na ny tômôbila mandeha zay zao vato zao ny fivelomanay varotra pièce auto tsisy parking dia lasa misavorivory mihitsy miainana eto tsy fantatra hoe inona ny mahatonga zao ohatra ny hoe namboarina vetivety izy to dia lasa simba indray mbola tsy zoviana tontolo iainana tsy entsina daholo ny dalina rehetrarehetra iny fofona tsy fofona ny iainana eto. Zay tompoko dia mangataka an'ilay ao ambony mbola tsy ampy herintaona ity fanamboarina mbola tsy ampy herintaona mihitsy dia avy eo amin'izay ka amin'ny mois de novembre izy tonga dia nana ohatra izao dia miakatra amin'ny sisiny iny nefa iny fivelomanay amin'iny tômôbile dia lasa manimba ny foto-tranonay araka simba mihitsy ny vakivaky iny sisy tranonay iny. Tsy ireo mpampiasa lalana ihany, lasibatra ihany koa ny mpivarotra sy ny toeram-pisakafoana. Mandeha zao ilay tôbily dia to dia mipitika aty amin'ny vitrinanay ilay rano amin'ny tôbily iny. Moa tamin'ny tiavanay koa maloto be dia na ilay mpisakafo raha lasa ohatrany hoe tsy mandeha zany ilay tsenanay fa ilay mpisakafonay lasa ohatrany lasa daholo zany ny kilianay. Mba angatarey zany ty lala ty mba tonga be ny orana dia mandalo ny 4x4 bokany tondraka be ny rano sady mamafina be ty ohatry zao. Be zany dia fizaliana be amin'ny tanàna eto amin'izao. Tokony mba hijerena mpitondra fanjakana sy ireo olona ambonimbony ireo amin'ny olona madinika ty tena mitsaly be. Zao zareo raha tsy karamaina zany ireo olona ireo tsy tafampita ireo zavatra ireo dia zareo tômôbila miverina daholo. Amiko aloha zao dia tokony misy fandraisan-tanana mitondra amin'izao fahitana izao lala amin'izao. Tokony mikarakaraina ny lalana satria mijaly ny vahoaka. Surtout tsika vao nahazo président tokony mba hitan'ny président république ny fijalian'ny polony teny 67 tompoko. Tsy ny eo amin'ny 17 hektara ihany ny lalana namboarina vao tsy ela niteraka fitohanan'ny fifamoivoizana etsy Andotapenaka ihany koa efa feno lavaka amin'izao fotoana izao. Imbetsaka no efa nitondrana teto amin'ny fampalalam-baovao ny aratsian'ny lalana eto Andrenivohitra saingy hatreto andrasana hatrany ny fandraisana andraikitry ny tompon'andraikitra isan-tsokajiny toy ny ao anivon'ny kominina, ny ministera sy rafitra rehetra voakasika. Maresaka iraisam-pirenena dia mbola mitohy ny fitsikirana voaka-pifidianana ofisialy ataon'ny fianakaviam-ben'ny fiangonana katolika ao Congo. Mivoana amin'ny fampanantenana ihany koa ny fomba fitantanana ny firenena izay ataon'ny filoha vaovao Félix Tshisekedi raha ny fanazavana azo fanantena. Parmi les voix qui se sont élevées pour contester. Andro vitsy mialohan'ny fianiana ny filoham-pirenena vaovao Félix Tshisekedi voafidim-bahoaka tao amin'ny Repoblika Demokratika ny Congo
mitoetra ny fitsikirana mavaivay ny voka-pifidianana ofisialy navoaka ny rafim-panjakana ataony fianakaviam-be ny fiangonana katolika. Araka ny fanazavana, mifanohitra amin'ny vokatra ofisialy navoaka ny voamera misahana ny fifidianana, nitatitra nataon'ireo mpanaramaso efatralina avy amin'ny fiangonana. Mivoana amin'ny fampanantenana ihany koa ny fomba fitantanana ny firenena ataon'ny filoha vaovao, tao anatin'izay andro vitsy nandrobahany fahefanjaira ny fanazavana. Nampantsahivy ny tompony andraikitrisan'ny tokony eo anivon'ny fiangonana ankilany, fa afaka ny manozongozona ny fitondrana amin'ny perinasa izy ireo, amin'ny alalan'ireo mpino mananika ny 5 tapitrisa, izany hoe ny antsasa manila ny mponina ao Congo. Tsy azo diny tsy hita ny toy izao, tsy ahatongavana toy ny tamin'ny fitondran'i Joseph Kabila ny fanazavana. Tsy maintsy raisina ny adidy amin'ny fanaramaso ny fiainam-pirenena hoy ny fiangonana. Hanome endrika ratsy ny fitondrana ary andiso fanantenana ny vahoaka, ny tsy fanarahan-dalàna sy ny fioaram-pefy ataon'ny filoham-pirenena Félix Tshisekedi anatin'ny 100 andro voalohany hitany tanany. Namafisiny hatrany fa tsy tokony hanao ambany maso tsy hita ny fahantrana sy ny tolona nataon'ny vahoaka na tongavany amin'izao toeran'izao ny filoham-pirenena. Dia iny maresaka iraisam-pirenena iny manankatanao vaovao tamety alina ity. Ankasitrany ianao nanaraka izany soava-magnantro TV anao mifodalo. La 4G by Telma vous a présenté Nivavo. Pour votre sécurité et votre confort, de nouveaux services, de nouvelles couleurs, de nouvelles... Narainao teo ny fampalalam-baovao miaraka tamin'ny Jovena, source d'énergie. Narainao teo ny fampalalam-baovao miaraka tamin'ny Lavage Kiri ho finaritra ny tontolo andronao. Lasao. XXL. Manolotra ho anao teo ny vaovao. Mampatanjaka vokarin'ny orinasa Star. Blue Line TV safidy tsara indrindra nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. Narainao teo ny fampalalam-baovao miaraka tamin'ny VTI, prêt à vous servir. Batimax vous propose sa gamme de luminaires rustiques en suspension avec applique pour tous les modèles à 70% de remise. Offre valable jusqu'à épuisement du stock. Alors, n'attendez pas. Batimax, la qualité au meilleur prix. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao.